ndao raha resaka business navam satria be dia be ny bandina ny tany anao hoe ahoana ry koto ny fividianana tomobile en Suisse. Dia taloha zany tsy dia nanome hevitra anjarahara ohatra satria le hoe rehefa miimporte ohatra hoe makany France zany le tomobile ta makany France dia manahirana be ny inona moa zany ny manamboatra plaque sy ny carte grise satria ilaina le certificat d'homologation sy maintsy mandalo amin'ny DRIR amin'ny service de mine. Be dia be ny zavatra nilany zalahy taloha satria za le tany lalanao taloha nividy tomobile taty Suisse dia tonga tany dia somary merimerde ihany dia tsy ny conseiller fa zao zany nisy zavatra nanaitra anazy satria le jeep tadidinareo le jeep queen zany le hoe tsy lany expertise tsony le izy tsy lany expertise Suisse expertise zany zavatra entsana be ny contrôle am'izany tena koandra lahatra miretrarehetra ny hatraminy hoe misy arefesiny satria verifieny dolo rehetrarehetra mahasamihafa azy amin'ny contrôle technique any France zany contrôle technique fantatrareo le izy dia tsy lany expertise taty Suisse ny tomobile koa dia kamany anao mise à jour nefa le tomobile mandeha tsara impeccable ary lany contrôle technique any France. Dia nanaitra anazy zao mahatonga ana miresaka zao nividiny le bany zay nividiny le bany zay le jeep dia herinandro fotsiny le jeep hitako mandehandeha any France any révélé any le jeep dia gaga be fa ahoana koa raha zany le like natsoka hoe fa ahoana ngamy mora kely le manamboatra papier le fiara ohatry hoe tena efa hitatsika fandehan'io le ry dia efa fantatra le ry zao ny liste amin'ny papier ilaina dia vitan'le ry izy anatin'ny herinandro dia immatriculé tany France le tomobile. Ny avantage ny vidiny tomobile aty Suisse dia inona ny antony? Voalohany indrindra aloha zany ny Suisse tsy anova compteur zany hoe trafiqué compteur ohatra ny any Belgique na any Allemagne Suisse manao an'izany. Fa no maraka an'izany ny tomobile Suisse tomobile mpanan-karena zany hoe tomobile mpanan-karena zany tsara entretien ny rodage ny service isaky ny 10 000 km service ina moa filazana zany vidange sy ny changement de filtre rehetrarehetra tsara entretien be aty dia amin'ny mampanan-karena anazy tomobile mbola tsara dia tsipitsipi ny Suisse fatany amidiny mora zany satria efa hividy tomobile hafa izy dia tsy ny Suisse mihitsy zany ohatrany hoe any amin'ny firena mahantra ohatra France na any Allemagne na any Italie hoe dolirina hatramin'ny farany tomobile kaferina fa tia Suisse aty tsy mikafiry mihitsy izy fa iny alefany. Dia zay mahatsara ny vidiny tomobile aty Suisse satria mora ny tomobile ary tsara dia tsara. Dia resaka papier mora kely le izy satria taloha le homologation dia mila makany ny constructeur mikasy makaroa amin'izao fotoana zao dia le aty ihany tonga manome an'le certificat d'homologation tsy mandalo amin'ny service de mine koa satria efa misy accord bilatéral zay ny fandehan'le izy. Ka raha ohatra ka na lisana na Madagasikara dia vidy tomobile dia juste le fret fotsiny sy le dédouanement malafo ny tomobile fret le makany Madagasikara fa raha tomobile aty na tsy haiko na 400 €, 1000 € mahazo tomobile mandeha impeccable raha aty Suisse. Iny loha zany Madagasikara zany tsy hiditra kizo amin'iny satria voatery zany indray nanatitra an'iny any Anvers na any Villepinte any amin'ny ina moa LI za tsy dia mazoto loatra amin'iny fa raha tsy hoe mahita fingamba zalahy hoe ahoana anaovana azy fa raha zalahy any France le nanontany tamy satria ny avantage le bandy any France zany ohatra hoe tomobile tsara be le tomobile tena milay reny dia mora kely presque moitié prix aty Suisse dia alefa any France izy dia juste manao dédouanement fotsiny zalahy dia vita le tomobile dia gagnant izy. Na mividy tomobile inona moa zany hoe tsy mampiditra budget maro amin'ny tomobile fa ohatrany hoe tomobile ny kosinanay ity zao ohatrany io Opel Meriva dia amidiny
1990 francs suisses 1990 francs suisses sa euro moa zany eo amin'ny euro koa zany 1900 eo amin'ny 2000 euro eo zany de io Opel Meriva io lajerena ny valeur argusiny io année 2008 io inona moa zany ny moteur 1,6 de inona koa miaraka tamin'izy iny année 2008 année 2006 de ny kilométrage 165 000 de raha ohatra ka io tomobile io any amin'ny bon coin any amin'ny France de 3000 euro ny vidiny fa izy io zany amidiny cousine anay inona moa zany 2000 euro zany hoe migagné 1000 euro zany fa ny avantage io expertisé mbola valable 1 an ny expertise zany hoe expertisé zany nickel tsisy zavatra azonao kialina na frein main na ny vitre na ny allume cigarette fouillany suisse dolodolo io ny suspension rehetrarehetra na ny lumière rehetrarehetra impeccable zay ny avantage satria raha ividy amin'ny bon coin ianao na ividy amin'ireny mandehandeha tsy hay zay trafiquen'ny zalahany any France fetsifetsy foana fantatrareo de mety misy mitrafika misy ozo aty nickel de io zany amidy io amidy zany aloha zany io ho an'izay ividy MP rehefa MP de meko numéro WhatsApp ihany ka akoatran'io zany raha misy lisana ohatra misy tomobile ty lisana ty a Suisse aty ohatsy zao modèle d'avy lisana de amelesany anahy de tadiaviko le izy de meko ny prix par rapport amin'ny kilométrage ny moteur ka ity zany ty tomobile ty rehefa tsisy vidy de hoarina io izy io mandeha tsara satria za zao aty ambanivohitra aty zao za io aty amin'ny Alpes aty de le tomobile style inona moa zany monospace le izy le Opel Meriva le pneu vaovao pneu d'hiver de mbola misy pneu koa ato pneu d'été reo anaky efatra zao pneu d'été de ohatry zao le izy fa tsy tiako voaka mantsy numéro fa manjary makamo that's why zay ohatrany monospace le izy fa kely de zao le tomobile $1990 zany io euro io tomobile io disponible zao de zao karaha ohatra raha misy ino moa zany mila tomobile zao le modèle de tenenareo amiko de tadiaviko de ny antony andalovanareo amiko raha ividy tomobile Suisse de zao ile rehefa lafo le tomobile aty de annulen'ny tompony ny plaque de mila na ataonareo transport de moi le tomobile anaka en France nefa lafo be zay fa tsy maintsy manao plaque d'exportation de ny olona résident ty Suisse any no afaka délivrer plaque d'exportation de zay zany no hoe nandalovana amiko raha ohatra ka sady mety tsy haiko mety misy business kely angamba zany zany hitandareo fa tsy de vakolo business fa fanampy eo ihany io zany le tomobile raha izy vidy ny ao anatiny ato koa nasiko hoanina impeccable tsy zavatra kialina moa ohatra zao zay le izy zay le resaka tomobile zany ina na Madagasikara koa moa zany raha ohatra hoe raha nafatra de inona moa zany hita anaovana azy fa le resaka fret sy le resaka dédouanement iny zany tsy dirako iny zay siradory